Raha ny tontolo politika sy ny fikarakarana ny fifidianana kosa no asiteny dia hatreto sy manana kandida ho tohanana amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Ankolafy Ratsiraka sy ny Antoko Arema. Io no voarakitra tao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo omaly. Vola Ravoavy no mitondra ny andinindinizay Sarintsiraka Kotorson. Tsy mbola nandray fanapahan-kevitra mikasika ny fanohanana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Ankolafy Ratsiraka araka ny fanambarana izay navoakan'ity Ankolafy ity ary nosony avy ny Aniky Ratsiraka sekretera nasionaly misahana ny firaketan-draharaha eo anivon'ny Antoko Arema. Tsy mbola nisy ankoa ny fanomezana tsodrany kandida araka ny fanambarana ihany. Ny fanendrena Anandriamatoa Mangalaza Eugène ho taleny fampelezan-kevitry ny kandida Jean-Louis Robinson dia tsy midika velively fa hanohanana i kandida io araka ny fanamarihana nentiny Ankolafy Ratsiraka sy ny Antoko Arema ao anatin'ny fanambarana nivoaka omaly 20 Novambra. Manamafy ny tsy fankasitrahan'ny fanatanterahana fifidianana ao anatin'ny toedrarah politika eto amin'ny firenena ny Ankolafy ary tsy manohana kandida na iza na iza. Fijery izay nambaran'ny fanambarana fa tsy miovatra amin'izao ary ny Amindary Ratsiraka ihany koa no namoaka fanambarana raha toa misy ny fiovan-kevitra.